Faly-miarabantsika tsiraray avy pastor Entsoazafy Mandrato ao anatin'ity fandarana anio ity dia iresaka momba ny finoana isika. Loha hevitra iarahantsika moa dia ny hoe erin'ny finoana. Inona antsoina hoe finoana? Fotoana foiny mba iarahako aminao nefa kosa inoko hoe asoantsika tsiraray avy. Nabaka ny Baiboly ny finoana Hebreo 1:9 tsy misy na inona na inona azo atao azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana ihany. Aveko hoe tsy misy na inona na inona azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana ihany. Ny antsoina hoe finoana dia ilay lalana tokana amin'ny fomba ara-panahy ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Ny finoana dia fanomezana omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy ao anatiko, ao anatinao, nomen'Andriamanitra antsika ny finoana mba hifandraisantsika aminy. Fanaredi-goavana noho izany ny ikolokoloantsika ny finoantsika tsiraray avy, ny ampatanjahantsika ny finoantsika tsiraray avy satria raha vao tafafandray amin'Andriamanitra tsika na hoe raha vao manana relation amin'Andriamanitra isika dia tadidio fa manomboka eo ny tena fiainana. Ny antsoina hoe fahafatesana ny tena marina tsy hoe mijanona ny fofinaina, fa ny antsoina hoe fahafatesana ka tena alaina ny tena dikany dia hoe olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny antsoina hoe fiainana kosa ny tena marina dia olona izay tafaray na hoe manana relation amin'Andriamanitra. Raha vao manana relation amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny finoana dia manomboka eo ny tena fiainana, manomboka eo no ahitanao an'izany hoe Andriamanitra miasa, manomboka eo no ahitanao an'izany hoe réalité an'Andriamanitra zany eo fiainantsika tsiraray avy. Ny finoana tsy anaram-piangonana na dia hoe fiangonan'ny finoana ny anaran'ny fiangonan'ny sasany. Ny finoana koa anefa tsy antoko-pivavahana. Ny finoana tsy hoe na fiangonana zokiny sa fiangonana zandriny. Ny finoana tsy anarana pastery, tsy anarana mpitarika fivavahana manokana, fa ny finoana dia fanomezana omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Baiboly manambara hoe fa samy nomena ohatry ny finoana izy rehetra. Matetika misy olona miteny hoe kazany tsy manam-pinoana ny fahamarinana nomen'Andriamanitra ohatra ny finoana isika tsiraray avy satria isika tsiraray avy dia tian'Andriamanitra ifandray aminy. Isika tsiraray avy dia tian'Andriamanitra idera azy. Isika tsiraray avy dia tian'Andriamanitra koa andray avy aminy. Ny finoana nefa no lalana ny zavatra tokana ahafahana mahita sitraka avy amin'Andriamanitra. Manomboka androany dia manentana antsika tsiraray avy zahay. Kolokolo ny finoanao, kolokolo ny finoanao, ahetseho ny finoanao, atao izay ahavelon'ny finoanao. Fa ny harena lehibe indrindra ananan'ny olona dia tsy vola, tsy fitahiana, tsy fanambinana, fa ny harena goavana indrindra ananantsika dia ny finoantsika tsiraray avy. Tsarovy fa ny zavatra korokoroan'ny fahavalo rehefa niresaka tamin'ny Petera Jesosy dia hoy izy hoe zaho izy mahita ny finoanao, korokoroan'ny fahavalo. Ny zavatra tian'ny fahavalo sombainao anatsika tsiraray avy dia ny finoantsika satria fantany loatra hoe io no harena sarobidy indrindra ao anatsika tsiraray avy. Dia zahay mivavaka manokana hoe naiza fiangonana misy ianao, ninonina ny toko-pinoana misy ianao, izay mivavaka manokana hoe hitombo amin'ny finoana ne ianao, atanjaka ne ny finoanao, ho velona ne ny finoanao, ary amin'ny alalan'ny finoanao dia ifandray amin'Andriamanitra manokana ne ianao ka iaina ny fitahian'Andriamanitra, iaina ny fahaveloman'Andriamanitra. Tahian'Andriamanitra tompoko faly niaraka taminao indray androany manome fotoana aminao amin'ny fotoana fiarahantsika toy izao indray. Tahian'Andriamanitra tompoko, veloma tompoko.